Andriamatoa Josera Irene ilay avy any amin'ny fakitra Sofia modia tsenena amin'ny fomba miavaka raha tsy misy ny fiovana araka ny angom-baovao modia higadina ao Antsohiren'ny vohitra ny fakitra Sofia ny andron'ny alatsinainy 7 Desambra 2024 avy zao ny lehiben'ny fakitra vaovao Andriamatoa Josera Irene hisy araka zany ny fitsenana sy fandraisana azy eo amin'ny plonina Anjiabe amin'ny 4 ora tolakandro. Ny loharanom-baovao izay navoaka ny polisy pirenena modia ampisiloko vovoka volamena voasambotra ny polisy tany Voemara ny talata 3 Desambra teo no voasambotra ny polisy pirenena tao Voemara ireto roa lampisoloka amin'ny alalan'ny vovoka volamena ireto. Nandritra ny fisavana natao tamin'izy ireo no nahitana fandanjana sy tavoankely misy vovoka volamena sandoka izay hoentiny izy ireo manao ny asa ratsiny izay asa fisolokiana. Voalaza fa tombanina ho 20 tapitrisa ariary ny vola efa azony ireto mpisoloky ireto ireo mpandraharaha mpandray vovoka volamena ny tena kendreny izy ireo amin'izany asa ratsy izay tanterahan'izy ireo izany. Nitondra fanazavana sy fanehoan-kevitra mo Andriamatoa Kotilela Mahitsoambo ny mikasika ny zava-misy eto Madagasikara sy resaka politika akory sanatria ity zavatra resahako ity hoy Kotilela Mahitsoambo fa malahelo fotsiny amin'ny zavatra ataon'ny La Frantsa any Madagasikara. Nandritra ny firy-taona ny mpitondra rehetra ny fandimby tao a Madagasikara hoy Kotilela Mahitsoambo dia baikony Andriamatoa Emmanuel Macron miezaka tsy miteny ny tena tia tanindrazana hoy izy fa mampalahelo izany zava-misy izany ary mampivonto ny fo ihany koa. Ndeha mo arantsika kely ny fanazavana sy ny fanehoan-kevitra izay nataony ity Andriamatoa Kotilela Mahitsoambo ity ilay influenceur manana ny lazany ao anatin'ny tambazotra an-tserasera Facebook. Tsy resaka politika ty fa dia tena resaka marary fo fotsiny. Marary fo fotsiny mieritreritra ny ino moa zany anaovan'ny La France ny Madagasikara antsika dia mieritreritra ndraiky mpitondra antsika teto anatin'ny firy taona dia baikony ty rangahy ty. Ka mamparary fo le izy tsy resaka politika ny resahako fa dia mieritreritra le Madagasikara maninona loatra re Madagasikara dia ataon'olona tsisy fotony. Maninona loatra re ny mpitondra malagasy no azo La France anaovana zay tiana anaovana azy. Satria saina mijery actualité eto voadiny telo zay draisidony Macron ino moa zany mitatatata mitsangana any amin'ny ino moa zany any Groenland any hoe soutenir ny souveraineté ny Groenland ny Macron souveraineté. Fatareo nga mandika souveraineté zany fa hoe firenena anankiray tokony manana mahery azy sy maleo tena. Any ty rangahy ty no miresaka souveraineté. Dia rahajerenareo ato le Groenland n'est pas un territoire à vendre aux izy. Cette semaine, Macron a rappelé le principe fondamental de NUC. Le Groenland appartient à son peuple. Anzany Macron zany miaro ny firenena sasany izay anaovan'ny olona tadiavin'ny ino moa zany ny Amerikanina kitihana zany dia Macron mitsangana. Dia mahoana moa zany tsika mitsika gasy. Tsika zany vongandity vongatay zany tsika. Ny izy passe bodiny fotsiny. Azo atao zay tiany atao i Macron no miantso ny colonel. Ahoana lesy le ino moa zany le fifidianatsika ao aleo hijanona foana ny ordre constitutionnel zay ka fifidiananareo any amin'olona any izy amin'ny Ukraine ino moa dievany Macron any amin'ny Ukraine io dia milaza izy fa ny Russiana manao envahissement ny Ukraine manao ino moa zany violer ny état ukrainien violer ny souveraineté any izy mitatatata. Itsika moa zany tsika zany efa tsy olombelona tsotra ny tena marina tsika gasy zany tsisy fotony azony atao zay tiana anaovana azy. Fa raha olo-kafa peuple hafa any Groenland dia miditra-tsehatra izy hoe tsy amidy io tsy azo atao miditra amin'ny firenen'olona. Ka zay tena mamparary fo tena maratra mihitsy ny foko mieritreritra an'izany fa nareo koa tsy dia miraharaha loatra n'le firenena nareo fa toatra ny samy vitavitany daholo ny fiainanareo fa tsara reto tena marary mahita zavatra ohatr'izao.
Ny fiandrianam-pirenena malagasy mihitsy no mahafinaritra any Andriamatoa Macron manitsakitsaka azy hoy koty lehilahy mahitso ambo alao anekitreitra kely hoy izy maro sy be deabe ny gasy any Frantsa mangataka nationalité dia tsy mahazo ary gitragitra be ny azahoana izany zavatra izany. Misy mihitsy mo efa mipetraka antaonany maro any la Frantsa fa mbola tsy mahazo izany nationalité izany fa Andriamatoa Andrinirina Rajoelina dia tsy nafeno fepetrakory fa dia mitsaitsaika Andriamatoa Emmanuel Macron nanome nationalité any Andriamatoa filoha teo aloha. Izany zavatra izany dia manitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena izany no tena mahafinaritra an'ity filoham-pirenena Frantsay ity hoy ny fanehoan-kevitra koty lehilahy mahitso ambo. Irery manao ingérence ny président malagasy de nationalité française de omeny lery fotsiny tsy nafeno fepetra kory any Rajoelina amin'ny nationalité française dia inareo hoe be dia be nareo gasy ao France mangataka nationalité française fantatrareo ahoana ny jaly mahazo nationalité française zany jaly sy amerdement sy avonavona sy fafilafilana anatin'ny 5 taona mangataka nefa gasy fa mipetraka 10 taona 10 taona any France any Rajoelina tsy nipetraka tany kory asany 2 taona dia tsy raison dia iny nationalité française ameny iny zany ahafahany any Rajoelina mitatitra ny arena rehetrrehetra mampiasa ny entreprise rehetrrehetra frantsay ino moa zany aso Madagasikara dia rehefa tsy tian'ny olona ntsony any Rajoelina satria mafy loatra le fiainana fantatry ny gasy rehetrrehetra fa mpanao kolokolo mpamadika tanindrazana tsy tokony filoha koa any Rajoelina tokony izy dia dictature ataony any Rajoelina von'olona ataony any Rajoelina fanagadrana ataony Rajoelina mitondra faisana tanteraka ny gasy firy reo nitonony ibaba reo ny listra migaragadrany any Rajoelina sy potehana ny fiainana zao iry malama tena simba tanteraka ny fahasalamana simba tanteraka lery ohatra zany ry izy moa Roli Mercia ry Belija matiaraka rehetrarehetra zany ny abibiny nataony any Rajoelina tao dia lery mampitsokany any Rajoelina miresaka souveraineté izy io nefa zany nitsony hoe ingérence dia ny matsisy fotony antsika malagasy dia zao mandefa avion militaire français izy miditra ny territoire gasy zany hoe tsika zany tsy manany tsisy fotony zay tsisy fotony dia ny ordre azon'le miaramila le parachutiste à la réunion dia hoe raha misy oalaoala ao dia tsy firo ery zalahy miditra ny firenen'olona hafa zany ingérence sy non respect de la souveraineté no manome ordre hoe tsy firo reo gasy zao ohatra ka manaka ny any Rajoelina mampahelo nge zany ny pire dia misy demande na ina moa zany enquête parlementaire mikasy zavatra hoe ahoana moa avion militaire frantsay no ampiasainy lisiny anavotana criminel Madagasikara any fa io enquête ino moa zany enquête parlementaire io sénatorial angamba le izy tsy diso tsisy miraharaha France tsisy miraharaha ary nareo rehetrrehetra zay mipetraka France zay mpanaraka vaovao frantsay ohatra hoe TF1 na France 2 fa mony fata Madagasikara tsisy resaka mihitsy satria amin'ny frantsay tsika dia fotony tsisy fotony mba tsy hiteny ratsy andrana androany. Ino moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany Andriamatoa koty lehilahy mahitso ambo nilazany alahelony izy mikasika ny Madagasikara fa Andriamatoa General Ravalomanana Risara kosa na General Bomba dia tamin'ny filaminana tanteraka ny fionana tamin'ny 10 ora sy sasany maraina no nigadona teny ambaty finaky fonenany ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana izay nifampitafa minitra vitsivitsy tamin'ny 12 ora teo no niala ny tokantrano niaraka tamin'ny ity tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny fitsarana ity ny tenany marina fa tao anatin'ny filaminana tanteraka no nisyany izany zavatra izany efa tapitra niala teny amin'ny manodidina any ambaty finaky ireo zandariny toboteny nanomboka ny fa 24 Desambra 2024 tolakandro zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy